dia fankalazana ny faraiky amby 20 taona nananganana ny sekoly ECMA. Le izy zany a miara-mianjera koa moa zany amin'ny fa 80 taona nahazahoantsika république an'i Madagasikara zany. De ao anatin'izay a de tarihana sain'ny olona fotsiny hoe inona moa zany ny tena hoe voaran'ny fampianarana ambony indrindra moa zany aty amin'ny privé zany mandrapatonga ny androany zany. Ny zavatra hita zany raha hoe niainga tamin'ny 1958 ka hatramin'ny 2018 zao dia ny économitsika zany dia nidina. Ny isan'ny mahazo diplôma zany eto Madagasikara miakatra. Dia zay zany mampiseho fa le mila fijerevana zany le resaka fampianarana ambony fa maninona no lasa nidina l'izy nefa nisan'ny diplômé miakatra. Zany hoe le quantité zany miakatra ny diplômé fa ny qualité nidina. Ary zay zany natonga anay nanangana ny ECMA zany hoe mijery ahoana ny azahoana fampianarana ambony zany tena hoe ampandroso ny Madagasikara. Hoe ny ECMA zany hautes études chrétiennes, management et mathématiques appliquées au service du développement. De raha mijery zany nareo ohatra zany hoe Barack Obama ohatra zany hoe ry Macron ohatra tsisy manana doctorat zany reny olona hoe ny antony zany dia io bac plus 5 io zany ny tena hoe anisan'ny tena hoe ataontsika hoe solution zany tokony hoe tena hoe atao zay mahatsara azy zany. Rehefa tafavoaka bac plus 5 master 2 ny olona zany dia tokony olona tompona andraikitra tanteraka zany na eo amin'ny fitantarana orinasa na eo amin'ny fitantarana firenena zany. Ka zay zany hatramin'ny 97 namorona ny ECMA nakaty dia ny fanatsarana an'io bac plus 5 io zany ny tena nataon'ny ECMA zany. Inona no spécificité ny fampianarana ataon'ny ECMA? Ny voalohany zany dia sekoly kristiana ny ECMA. Ny tena acteur eo amin'ny économie zany sy eo amin'ny raharaham-pirenena zany dia ny olona. Dikan'izay zany dia mila olona zany azo antoka mahafantatra ny valeur fondamentale, ny sotoavina fototra. Dia ny ECMA zany manisany tena hoe mandany andro mihitsiny, fotoana mihitsiny amin'izay fampitana ny sotoavina fototra zay. Ato amin'ny ECMA zany dia 3 ny tena hoe azo atao anaovana amezana an'izay sotoavina fototra zay. Voalohany zany amin'ny sainam-pirenentsika iny zany dia ny sotoavina voalohany dia ny fahamarinana, satria ny fahamarinana no manandratra amin'ny firenena ozy ny obolana zany. Ary raha misy ady amin'ny fahalovana lutte contre la corruption voalohany indrindra dia miainga avy aty amin'ny fampianarana ambony, satria ny contraire ny corruption zany dia fahamarinana. Ny sotoavina faharoa zany dia iny maitsomaitso amin'ny sainam-pirenentsika iny zany fanantenana no officiellement ny amin'iny zany espérance. Fa ato amin'ny ECMA zany izy dia mampatsiahy ny fahendrena izay nangatahana amin'ny Solomona zany, mpanjaka Solomona tamin'Andriamanitra hoe raha hitatana an'ity firenen'i Israel aty dia zavatra anankiray ihany mivavaka ataoko ame ho any fahendrena hitantanako an'izao vahoaka maro zao. Dia ny sotoavina fahatelo zany dia mampatsiahy ny lokomena amin'ny sainam-pirenentsika zany dia ny menamena ny tanindrazana, ny fitiava-tanindrazana, ny fihavanana, satria izay misaraka fasika fa izay mitambatra vato. Zay zany ny spécificité voalohany ny ECMA zany tena mampita an'izay le hoe ny valeur fondamentale zay zany sotoavina fototra. Faharoa manarakaraka an'izay zany dia izao, matetika ny sekoly dia spécialité iray ihany no tena hoe mamafy an'ilay olona zany. Fa ato amin'ny ECMA zany dia zay nanaovan'ny ECMA hoe ingénieur manager, satria
any amin'ny orinasa zany tsady ilana ny science de l'ingénieur no ilana zany ny fahaizana mitatana dia avahany première année zany na de manao ingénieura technique ara le mpianatra zany manam-patonga ny 5e année de efa manana base izy amin'ny resaka management zany am'le izy zany zay zany ny ataony hoe formule jumelée science de l'ingénieur et management any ampiko kely fotsiny am'izay zany hoe de misy koa ato zany ny VAE zany valorisation des acquis expérience zany de eo amin'ny 50 zany zao no hatramin'ny diplôme zay nefa tafavoaka tato zany reo zany de miasa amin'ny organisme international ohatran'izany fa le miditra amin'le système LM2 dia manao soutenance indray mandeha zany izy ohatra izy ingénieur zany de mba azahoany master 2 dia misy an'izay le valorisation des acquis expérience olona tompona ndraikitra ambony directeur sy ny karazany any ivelany any zany izy fa miara-miasa amin'ny ekmary tena hoe misaotra azy misaotra andrareo zany ny orinasa rehetrarehetra fotonim-podao zany le orinasa zany fa noho le fatopisana ny ekma zany noho zay lafiny anankiroa zay foana zany le izy sady eo ny mahaolona sady eo ny fahaiza-manao zany zay zany ny tena mahafinaritra ny androany moa zany de io promotion androany io de 420 zany no master 2 de ny ka ao anatin'izay moa zany le filière anankitelo le efa nitolonina teo moa zany hoe bâtiment aménagement du territoire zay ny filière anankiray filière anankiray télécommunication informatique électronique de filière anankiray science économique et management 420 zany reo ny valorisation des acquis expérience zany misy anankivalo izy de ny diplôme intermédiaire moa zany ny bac plus 2 misy telopolo de ny licence 10 zay tokony vokatra androany tokotra